ONG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham Telsuruariv. Vous présente Ni Vaovao. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vaovao. Andro voadidy ho amafisina ho an'ny mpino katolika 15 aogositra isan'ny taona na ny Assomption. Nankalaza ny sorona masina tany am-piangonana tamin'ny fomba manetriketrika ireo kristianina teto andrenivohitra ho an'ny androany. Ndrona teny amin'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza ny ankamaroan'ny fianakaviana malagasy avy amin'ny tanàna maro teto Antananarivo raha toka nisy kosa ireo nandeha tany am-piangonana tamin'ity androany ity. Mbola maro ireo tokantrano no tsy manana jitrano eto Madagasikara, trano hazo maro eny amin'ireo faritra ambany tanàna raha ny fanadihadiana natao. Efa tafapetraka amin'izao fotoana ny dinam-paritra ao amin'ny faritra Moronmanihy adina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny antoerana. Natao ihany koa izany ho fanomezan'ny tanan'ireo mpitandro ny filaminana any antoerana. Eo amin'ny maresaka iraisan'ny pireneny, eritoana tao aorian'ny iverenan'ireo Taliban teo amin'ny fitondrana, tafiakatra 7.7 isanjato ny tahany fahantrana ao Afghanistan, raha 2.7 isanjato zany tamin'ny eritoana, ny antsiprian'izay. Alatsinainy fa 15 ny volana aogositra taona 2022 atena ny araba tonga klasy tonga vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy amin'ity ala ity atena ny araba ary ampanajana trano ho anasako anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Andro voafidy ho amafisina ho an'ny mpino katolika 15 aogositra isan'ny taona na ny Assomption fotoana izay anamariana ny nampiakarana ny masina Maria tany an-danitra. Nankalaza ny sorona masina tany am-piangonana tamin'ny fomba manetriketrika ireo kristianina teto Antananarivo renivohitra ho an'ity androany ity. Daty mariana manokana ho an'ny mpino kristianina katolika isan'ny taona ny daty ny 15 aogositra na ny Assomption, fotoana izay nampiakarana ny masina Maria tany an-danitra raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Tsy fety ny Assomption na ihany koa efa ahatsiarovana saingy Marina amin'ny alalan'ny lamesa ary voatokana ho andro voadidy ho amasinina ho an'ny mpino katolika. Tsy mitovy zany ny hoe Ascension sy ny Assomption. Ny Ascension dia hoe niakatra, ny tenany ihany mampakatra azy. Zay Jesosy zay, amandriamanitra azy dia ny fo izy dia nitsangana dia lasa. Fa ny Assomption, maty masiny Maria dia natsangana, novelomina zany. Novelomin'Andriamanitra dia nakariny anjely any an-danitra izy. Tsy tian'Andriamanitra olona pasana ny reniny janany dia nakariny velona any an-danitra ary nosatroana sady boninahitra any an-danitra ka nanomezana azy ny titra hoe mpanjaka vavy ny lanitra. Ny fahafenon'ny fahasoavana tamin'ny alalan'ny fanahy masina sy Jesoa tao amin'ny Maria no nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Famonjena izao tontolo izao araka ny fampianaran'ny evanjely raha ny fanazavana, misy ny lesona azo tsoahina amin'izany. Ny olona mianki-po amin'Andriamanitra, ny olona tena tia an'Andriamanitra dia na mahantra aza dia mahazo fahasoavana, sesehena ary milamina sy miadana ny fanahiny entiny miatrika ny fiainana andavanandro. Ka tsy ny vola aman-karena no mahasambatra fa ny fiarahana sy ny fiarahamonina amin'izy Andriamanitra hatrany hatrany. Satria Masina Maria tena niara-nonina tamin'i Jesoa ary nitoerany fanan'Andriamanitra ka izay le fiarahan'izay nampilamina azy, nampiadana azy, nahasambatra azy. Nisy ihany koa ireo masera avy amin'ny fikambanana Trinité Masina no niroso tamin'ny fanatanterahana ny voady voalohany tamin'ity androany ity. Ny fikambanana Trinité Masina dia anisan'ny manaja manokana ny Masina Maria
dia ao anatin'ny famezantena izay tanterahany masera ihany koa ny fanajana masiny marizay dia izy no modely alain'ny masera tahaka eo amin'ny antsara-panahy izay iainan'izy ireo indrindra fa iainany any voady izay anolorany tena. Nisokatra avokoa ny ankamaroan'ireo fiangonana katolika teto an-drenivohitra nandray ireo mpino kristiana tamin'ity anio ity. Fa andro natokana ho tsy fiasana ho an'ny olon-drehetra tamin'ity androan'ity raha ny fipetraka ny ankilan'izay dia nirona teny amin'ny valanjavaboarin'ny Tsimbazaza avokoa ny ankamaroany fianakaviana malagasy avy amin'ny tanàna maro teto Antananarivo renivohitra raha tokana isy kosa ireo nandeha tany amin'ny mpiangonana tamin'ity androan'ity. Araka izao hita amin'ny sary izao, fianakaviana maro no nisafidy hitsidika ny toeram-pitsangatsanganana tetỳ Tsimbazaza tamin'ny androany maraina. Fanapa-kevitra noraisiny ankamaroan'izy ireo manokana amin'izao andro tsy fiasana izao mba hiarahany maro fa indrindra ireo fianakaviana izay tsy nifankahita ela. Fianakaviana iray manontolo misaina angamba eo amin'ny 35 eo na 40. Le andro fety aloha voalohany indrindra dia eo koa le misy fivorim-pianakaviana zany dia natambatra aty le anaovana azy satria aty mba malalaka dia izay ny antony anaovanay azy aty. Tsangatsangana dia fampahafantarana ny zanaka ny ray aman-dreny lehibe satria tsy mifankafantatra. Tato safidiany rehetra izany fa vao sambany izany dia tato safidiany rehetra. Satria ity izany raha sabotsy ilay fotoana dia alahady dia hoe mivavaka izay. Dia ity izany izay tsy mivavaka alatsinainy ity dia hoe alao ity mihitsy ity asansio ity safidiana. Saika efa niomana tamin'ny fitsangatsanganana tetỳ Tsimbazaza avokoa ny ankamaroan'ireo fianakaviana nanontaniana androany. Nisy tamin'izy ireo no safidy hitondra ny ankonany manokana mba hiala voly fa eo ihany koa ireo izay hijery ireo zavaboary misy etỳ an-toerana. Mba andro tsy fiasana zany androany dia mba nararaotra nitondra ny ankizy atikatra. Avy any Ambatomaro reo zay nakaty io nandeha taxi be ko nitondra sakafo atoandro rehefa niomana valo mianaka zany zay zao niaraka. Efa nomanina efa tamin'ny herinandro zay nefa nanomana hoe amin'le 15 tsika andeha ho any mba programma fotsiny zany mba andeha hijery zavaboary aty Tsimbazaza. Safidy za dia mpilalao zazakely nandehana aty po zany. Tsy vidina hoe tsy toeran-kavana nandehanana aloha eto sady akaiky sady izay mitondra zaza maromaro dia sarosarotra raha ohatra hoe mandeha lavitra sady le raha vao hariva koa ny andro dia manahirana ny bus. Fito ny lehibe dia ny zazakely maromaro ihany. Ny tsy mivavaka fa izay ny zany raha hoe fahalalana anazy dia ny fiangonana rahavavy no manao anazy fa hoe tsy miasa dia mba miala voly. Ankoatra ireo fianakaviana malagasy, teratany vahiny maro ihany koa no hita tetỳ an-toerana androany, toa an'ireto teratany japoney izay manao volontaire eto Madagasikara ireto. Tonga teto Madagasikara izahay efa ho 3 herinandro izao. Izahay dia volontaire avy amin'ny fikambanana tsy miankina GK, manandrana sy mianatra ny fiteny malagasy izahay amin'izao. Amin'izao andro tsy fiasana sy tsy fialan-tsasatra izao kosa, tonga tetỳ Tsimbazaza izahay mba hijery manokana ireo biby toy ny maki sy ireo biby maro samihafa. Nanomboka tamin'ny arivo ariary ny vidim-pidirana ho an'ireo olon-dehibe raha toka 900 ariary kosa ny vidim-pidirana ho an'ireo ankizy izay tonga nitsidika ny valan-javaboarin'ny Tsimbazaza androany ho an'ny teratany malagasy. Ao anatin'izay tontolony finoana izay hatrany dia omena sehatra manokana ny lafin'ny fahasalamana sy ny ady amin'ny kolokolo mandritra ny zaikabe fafito tanterahan'ny fikambanana lehilahy kristianina eo anivon'ny fiangonana anglikanina eo anivon'ny fiangonana anglikanina ny Feonambe izay ho tanterahana ny majanga manomboka ny 7 aogositra ho avy izao ary aritra 3 andro manana ndraikitra lehibe eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana ary indrindra fa eo anivon'ny firenena ny lehilahy ka tokony hafery ireo sehatra samihafa ireo bezaika manodidina ny 500 no andrasana ho tonga amin'ity Feonambe ity fanampanazavana. Ny eo amin'ny lafin'ny fiofanana ma dia azo sokajiana 3 dia ny fiofanana makasika ny ara-panahy dia izay entiny iveka ray aman-dreny homonier ny fikambanana ny FLCAM. Eo ihany koa ny eo amin'ny sehatra ny fahasalamana satria miara-malala fa ny fahasalamana ny voalohany-karena ka noraisina manokana ny lohahevitra momba ny fahasalamana izay hoentina amin'izany zaikabe izany
ary ny fahatelo eo amin'ny sehatra ny firenena dia ny fiofanana hoentiny ireo avy ao amin'ny bianco izay anisany tanjona lehibe iainany fikamanan-dehilahy ny fanindraindrana ny mahakasika ny mangarahara eo amin'ny fitantanana eo amin'ny fitondrana sy izay rehetra sehatra mety ampiasaina izany. Lafomba vaoafa kosa indray dia tokony ahitsy ny lalam-pandrenana ampiarana ny tany-tandalàna eto amin'ny tany sy ny firenena hiadiana amin'ny tsy maty manota eto amin'ny firenena hoy Rakotomanana Honore hevitra rosina anatin'izay ny fanavaozany ireo rijateny-dalàna momba ny haute cour de justice ka hanesorana ny fahefana nomena ny antenimera-pirenena onona sainy. Ambolana maro izao no voatendry ireo mpikambana mandrafitra ny haute cour de justice sy nanao ny fianianana saingy hatramin'izao tsy hita ny raharano-tsaraina. Raha ny fantatra antota taratasy maro no mihitsika ao amin'ny antenimera-pirenena eny Tsimbazaza tsy tonga any amin'ny ACJ ka tsy ahafahany ity rafi-pitsarana ity manao ny asany. Manoloana izany mandroso hevitra ny anovana ireo rinjateny-dalàna mamaritra ny fomba fiasan'ity fitsarana avo ity Rakotomanana Honore filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroerana teo aloha ary efa nitana ihany koa ny andraikitra mafilohan'ny antenimera-olona. Izaho aloha dia anisan'ny toko hoe miombon-kevitra amin'ilay fanitsinana lalam-pandroerana. Izany hoe amin'izay fotoana izay raha ohatra misy fanitsinana lalam-pandroerana dia tokony tsisy hoe heverina sakasakana raha ohatra hoe fanenjehana olona manam-pahefana kanefa manao heloka dia tokony diravana misy satria misy moa zany dia ataontsika hoe foto-kevin-dehibe na ataontsika hoe tokony fantatry ny legislatra misy hoe fisaraham-pahefana eo amin'ny manenjika sy manao famitorana sy mitsara. Reo zany tokony hoe amin'ny fitaradolony tokony manao andreo zany ka tokony hodinina ihany zany. Ny tokony fantatritsika zao ny fisarana avy momba ny lalam-pandroerana dia tsy mitsara afa-tsy momba ny rizateny ihany fa tsy mitsara ny olona izy fa ny rizateny mitsarana zany. Fa ny fisarana avo na haute cour de justice no mitsara olona zany. Zary sakana tsy sy ny tany-tandalàna ny fihetsik'ireo solombavambahoaka ho hiatrany ny faneho-keviny. Tokony hisy fionandohan'ireo le manam-pahaizana hoe inona marina ny sakatsakana izay tokony hosorona amin'izao hoe tsy fanenjehana ny tompona andraikitra izay manao heloka eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zany ny haute cour de justice mantsy ilazainareo haute cour de justice misy amin'izao fotoana izao zany dia ny hoe ao ny taraina amin'ny beso maro dia le hoe tsy mivoaka misy le fiampakana avy ao amin'ny antenimera-pirenena ka hoe mbola apetraka amin'ny antenimera-pirenena ve le fiampakana zany sa apetraka amin'ny ataontsika hoe olo-kafa ndraiky io zany na ohatra hoe apetraka amin'ny olobe na ataontsika hoe reo hoe conseil des sages io zany na ataontsika hoe ny milazan'le hoe iza no tokony ampagaina iza no tokony tsy ampagaina zany. Ary ny antenimera-pirenena no manao ataontsika le hoe résolution de mise en accusation na hoe fanapahana hoe lazana fa hoe ampagaina ty olona ity fa nanao an'izao na milaza koa izy hoe tsy nanao an'izany ilay ataontsika hoe manakanjam-bony zany. Andrasana araka izany ny mety ho fandraisana andraikitra ireo mpanapa-kevitra isan-tokony manoloana ireo faneho-kevitra maro samihafa mitaky ny anavaozana ny fomba fiasan'ny haute cour de justice. Fa mbola maro ireo tokantrano no tsy manana jiro-rano eto Madagasikara, trano hazo maro eny amin'ireo faritra sokajiana ho ambany raha ny fanadihadiana natao. 27 isan-jato ny tokantrano ihany koa ankilany no mbola mampiasa ny jiro petrôly izay antony mahatonga ny firehetan'ny trano. Maro eny amin'ireo faritra Ivanela Ranevson. Mbola manano sarotra ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny rehefa natao ny fanadihadiana eny amin'ny faritra Iva sy ny tontolo ambanivohitra. Raha ny fanadihadiana nataon'ny Instat tamin'ny alalan'ny RGPH 3 na ny fanadihadiana ankapobeny fahatelo ny ponina sy ny toekarena manodidina ny 737 sy 109 tapitrisa ny trano fonenana eto Madagasikara. Raha ny eto andrenivohitra dia vita amin'ny briky na hazo ny trano fonenan'ny olona ka eny amin'ny faritra Iva izay ahitana ireo fasahirana no tena ahitana ny trano hazo maro. Misotro rano madio zay dia manana jiro zay ohatra misintona jiro avy any amin'ny olona zany any an-tranon'ny olona misintona jiro maka atao pompopy zay maka rano araka ny anasana lamba aloha dia matatra eo amin'ny efatra bidon 10 arakaraka ny apetsaky ny lamba. So raha eny ataontsika hoe eny zany 300 satria 50 indray bidon. Vidin-jiro aloha midangana be arakaraka ny jiro anao. Ohatra ny zao 4 alina isaky ny isam-bolana. Zao ny ao an-tokantrano 8. Trano hazo. Fiaina aloha dia tena tsy te. Za manano tena fa tsy manambady sony
tananotsy izy diry amin'ny rano ety any maka ary amin'ny popy ria zay ry amin'ny tanànany trano azo ry zay dia ao amin'ny popy ao atsimina io. Raha ny antotanisa hita tamin'ny alalan'ny RGPH 3 na ny fanadihadiana ankapobeany fahatelo ny mponina sy ny toe-karena 420 isanjato ny trano fonenana eto Madagasikara dia an'ny olona manan-katao avokoa. Ankilany 57 isanjato ny tokantrano no mampiasa ny jiro petrol. Aorian'izay no ahitana ny fampiasana ny herinaratra. Raha malala fa be dia be zany no fahasairana hita amin'ilay faritra ivy satria nataony nitondra drano zao dia be zany ny aretina lalina simba ny tranon'olona ary araka ny tenao le amin'ilay jiro moa zany dia mbola ataontsika inga amin'ny vitsivitsy fa le manamorona ny tisiny zany be dia be fa ny any ampovoany zany dia mbola miaina amin'ny ren'le plaque solaire sasa moa dia mbola mampiasa pétrole dia ndraiky mbola misy le misarika courant amin'ny raha misy manana kakiny dia mba mindrana courant kely zareo fa ny jiro tenao zany mbola sarotsarotra zany ilazana hoe samy manana ny tokantrano fa mbola vitsivitsy any zany no manana aty be zany ny ran'olo zany mba any amin'ny any ampovoan-tanàna any fa na zanajanahary dia mbola le filana zany tena amin'ny 2 maraina dia efa misy milahatra dia amin'ny 5 maraina anao na ohatry hoe vao afaka amin'le filaranao fa izy mba tokony mba jerevana akaiky zany le momba an'le pression le rano anao ampina dia tsy mba ialana amin'le filarana rano be dia be. Isan'ny mitera-doza ireo mponina eny ambany tanàna izay sy mipetraka amin'ny trano azo ny fampiasana ny jiro petrol izay miteraka ny firehetan'ny trano avy eo. Tranga izay sy niseho tany amin'ny faritra Ankasina izay sy niteraka firehetana trano azo maro tany amin'ny faritra iny. Vaovao mifandraika amin'ny fiovaovan'ny toetrandro eto Madagasikara kosa indray dia saika efa hita taratra amin'ny faritra maro eto amintsika ny fiantraikany fiovaovan'ny toetrandro amin'izao fotoan'izao misy fiantraikany amin'ny fitadiavany ireo mponina eny fotony ihany koa zany raha ny fanazavana mangataka fanampiana avy amin'ny fitondrany ireo vahoaka manoloan'izay fasarotana teraka amin'ny fitadiavana amin'izao fotoan'izao. Saika ny antom-piveloman'ny malagasy maro no voakasiky ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao ary efa hita amin'ny faritra maro no fiantraikan'izany. Miaina ny fidiram-bolan'ireo mponina ary ao anatin'ny fasahairanana izy ireo amin'izao. Misy olana ny vehivavy ao safe le vadiny vehivavy atoliara zany mpiandriaky dia vokatra amin'ny ranomasina kosa zany tsy misy amin'izao noho ny fiovaovan'ny toetrandro satria tsisy orana. Rivotra foana mandeha ao dia agnatin'ny herinandro zany ndroandro avao izy mandeha miandriaky koa dia tsy misy fia miboaky zany tsondro miboaky satria tsy misy ny orana dia lasa mijaly be le mpiandriaky sy ny vadiny dia lasa koa zany le vehivavy lasa mifoha 4 heures maray mitoantoa mitady zay hohanina mitady kibaroa ino hoan'ny zaza ino koa ro atao sakafon'ny zaza ino atao ampialan'ny misy aza le zaza fa tsy tafavoaka an-dakilasy mihitsy satria tsy ampy le vola hoentin'le vehivavy baka any ampiasany. Ireo mpamboly no isan'ny mizaka-betsaka ny fiovan'ny toetry ny andro amin'ny tsy fisian'ny orana ankehitriny eo ihany koa fa ireo tranga hafa. Ty ohatra zao raha mifambolena dia maro be ny karazan'ny biby manimba ny voly. Dia maro koa ny karazany aretina mahazo ny voly dia ao koa ny valala raha tamin'ity 3 volana farany ity zany dia tena mila ho isanandro misy valala foana manimba dia tavela zany maro be zany ny olona no miala amin'ny toeram-pamboleny fa lasa mandeha mitady zorony any amin'ny renivohitra any mampitombo isan'ny olona any amin'ny renivohitra zany satria miala amin'ny tanàna ny olona andeha hitady ny hanina hoanina satria efa tsy mahavokatra le fambolena atao dia miteraka fahantrana lalina ho an'ny mpamboly zany ilay fiovaovana eo amin'ny toetrandro satria ny orana kely dia kely ary raha avy koa izy avy dia tonga dia avy be manimba zavatra izy rehefa mitsatra izy dia tonga dia mitsatra. Mangataka fanampiana amin'ny fitondram-panjakana ireo vahoaka izay sy misy fiantraikany amin'ny fitadiavan'izy ireo nisy vokatry ny fiovan'ny toetrandro amin'izao. Fa mbola maro ny lesika tokony harenina amin'ny fandraisan'ireo mpizahatany tonga eto amintsika hoy ireo mpisehatra amin'ny fizahantany amin'izao fotoan'izao mbola mitarazoka ny fomba fiasa ary maro ihany koa ny olona tsy matianina amin'izay sehatry ny fizahantany izay ka manome lazaratsy any Madagasikara ny velany. Tokony hisy hatrany araka izany ny fitohizany fampiofanana indrindra ho an'ireo mpiseradia. Volabe tsy toko tsy foroana no ampidiry ny sehatry ny fizahantany eto amintsika indrindra fa taoriny ny fisokafany lanitry Madagasikara. Raha ho an'ny Fédération nationale ivondrona ny Pitardia
mananika ny 5 ariary no vola ampidirin'izy ireo. Na efa misy aza ny fiofanana sy ny fampiofanana homena ireo mpitardia ireo, tokony hotohizana hatrany izany ahafahana misintona fizahantany bebe kokoa raha ny fanazavana. Ho an'ny sehatry ny fizahantany dia tokony mitohy ny fampiofanana. Mitohy izy satria fantatsika tsara nandritran'izay roa taona izay tsy nesan'ny mpisehatra tao amin'ny fizahantany. Eny fa na dia tsy nisy aza ny fanampiana manokana ho an'ny mpisehatra, nisy kosa ny fanampiana amin'ny fampiofanana. Tao anatin'izany ny formation PIC izay natrehanay mpitardia, izany hoe izahay gida zany nahazo formation manokana nandritran'ireny fotoana tsy nisy miasy ireny. Ka ho an'ny gida manokana zany amiko tokony hitohy ny fampiofanana ny traikefa indrindrandrindra satria reny tolotra omenan'ny mpizahantany reny ihany koa zany dia anisany mampiroborobo ny sehatry ny fizahantany. Atsaraina foana zany ny tolotra zany dia tsy tokony mijanona amin'ny teo aloha fa atsaraina foana. Ena ihany koa ny fanatsarana ireo site touristique ahafahana mampiroborobo ity sehatra ity raha ny fanazavana. Ny fanatsarana site touristique ihany koa dia anisany fampandrosoana ireny sehatra ny fizahantany satria tadidio tsara hoe reny ny tena antondian'ny mpizahantany eto amintsika. Araka ny voalazako teo dia anisan'izany koa ny lalana makany amin'ireny site touristique ireny izay misy ny sasany zany efa tena simba ny lalana makany dia reny zany anisan'ny tokony ho atsaraina ihany koa. Tena ilofosan'ny fitondram-panjakana ireo teboka voalazako ireo dia tena azo antoka fa iroborobo mihoatra ny teo aloha ny sehatry ny fizahantany. Teboka maromaro araka izany no mila jerena sy atsaraina eo amin'ny sehatry ny fizahantany izay eto amintsika mba ahafahana mampitombo ny isan'ireo mpizahantany vahiny tonga eto Madagasikara. Dia izay ihany koa no hoentintsika mitsimbadika eo anatin'ny tontolo ny fampianarana amin'ity ala ity. Tsy manana ny filazana mikasika ny vokam-panadinana izay miparitaka tao amin'ny tambazotra tserasera raha ny fampitany vaovao tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony tamin'ity androany ity, ankoatra ny fianaran-tsoa izay efa namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny vokam-panadinana ao anatin'ny fanaovana ny délibération ny faritra maro manena nosy amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana hatrany fity nokolona. Niparitaka tao amin'ny tambazotra ny serasera sy tao amin'ireo vondrona maro samihafa ity vokam-panadinana izay mitondra ny anaran'ny ministeran'ny fampianarana ambony ity. Antotanisa izay mampiseho ireo vokam-panadinana isaky ny faritra eto Madagasikara. Nandiso izany ny loharanom-baovao teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony androany ary nilaza fa eo am-panatanterahana ny délibération ny faritra rehetra ankoatra ny fianaran-tsoa izay efa namoaka ny valim-panadinana. 3,570 isanjato ny vokam-panadinana tao fianaran-tsoa izay nahitana mpiadina miisa 3,73 alina. Ny 7,930 sy iray alina tamin'ireo mpiadina ireo no afaka fanadinana. Amin'ny ankabeny, tsara mivokatra raha ho an'ny série L izay nahatratra hatrany amin'ny 7,570 isanjato. Ankilany, isana ahitana valim-panadinana tsara ny teo anivon'ny semipi izay nahatratra 3,770 isanjato ny vokam-panadinana 2,24 zato isanjato ny tahapahafahana ho an'ny série A1, C, RD, raha toka 7,20 isanjato ho an'ny série A2 raha ny fampitamba avao navoakan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Raha tsy aivina, miisa 5,770 alina sy iray hetsy ireo mpiadina manerana ny nosy, ny 10 isanjato tamin'ireo no nisafidin'ny série A2. Amin'ny alakamisy 20 aogositra ho avy izao no vinavinaina ivoaka ny valim-panadinana baka ho amin'ny taona 2024 ity raha ny fanazavana hatrany. Dia izay ihany koa no hoentintsika misenty vetivety ao anaty dokam-barotra fohy mandrapitafa vetivety ary. Miresafony, isan'andro, isan'ora, safidioana izay tolotra mora mety aminao. Efa misy antso, SMS, meka avy hatrany, tsindrio ny dièse 322 dièse, dia izay tolotra manomboka amin'ny 500 ariary. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina
dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Passons de merveilleuses vacances avec Canal+. Des cadeaux à n'en pas y croire pour tout réabonnement à la formule supérieure jusqu'au 31 août. Si vous êtes abonné à Tungasu, réabonnez-vous à Access et obtenez Évasion pendant 30 jours. Si vous êtes abonné à Access, réabonnez-vous à Évasion et profitez d'Évasion Plus pendant 30 jours. Si vous avez Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus et profitez de tout Canal+ pendant 30 jours. Courez vite auprès du point de vente Canal+. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Big Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Mamenina ny arabatrany tombokilasy tombogovavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny ity ala ity. Isan'ny tarantsika izany dia tsy mbola ahafahan'ny commune miaina sy mitondra fampandrosoana ny subvention omeny ny fitondram-panjakana na eo aza ny fampiakaran'io vola omena ny commune io malohan'izany. Tokony ireo commune izay voany harena maro ihany no azo tombony amin'ny alalan'ireo risotorona samihafa fa tsy ny fanjakana fohy be. Ao anatin'ny vinan'ny filoham-pirenena ny décentralisation émergente izay manome lanja ny fitsinjaram-pahefana mba ahafahana mampandroso ny Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ireo laharam-pahamehana ny gouvernemanta malagasy ny fitsinjaram-pahefana sy ny fitantanana ny ifotony fa eo ihany koa ny fampiarana ny politika ankapobeny ny fanjakana. Na efa nampiakarana aza ny subvention amin'ny fanjakana ny commune, tsy mahavita firy ny asa tokony ho atao izany raha tsy manana fidiram-bola hafa ny commune hoy ireo ben'ny tanàna. Makasika ny subvention dia isorana aloha ny fitondram-panjakana izay nampiakatra an'io subvention io fa araka ny zava-misy ho an'ny commune izay le tsy manana ressource afahana mampandroso ny commune dia hita fa tena tsy ampy io subvention 30 millions d'ariary io. Makasika ny commune ny mafaijijo manokana dia raha ny subvention dia anisany azo lazaigny fagnampiny amin'ny fampandrosoana ny commune fa kosa ho an'ny commune mafaijijo manokana dia niezaky izahay tagnivon'ny commune nagnetsika ny nature ao aminy izay ahafahana mampandroso ny commune zay tantaninay satria ny zava-misy ane ianao ne raha vao milatsaka ho ben'ny tanàna dia tokony efa manana paikady entinao ampandroso ny commune zay tantaninao zay. Andriandrian'ireo ben'ny tanàna araka izany ny hiverenan'ireo risotorona avy amin'ny vokatra mivoaka avy ao amin'ny commune misy azy mba ahafahana mitondra fampandrosoana iny fotony. Fa iazakazaka vetivety any mananjarintsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity tsy manaiky ny anaovana fitaovana politika azy ireo ny azoan communautaire ny mananjary amin'izao fotoana izao araka ny fanambarana ny tontosain'izy ireo mitaky ny anamafisana ny lamina mikasika azy ireo ny azoan communautaire ny antoerana amin'izao fotoana raha ny fanazavana trany mianta randrianay vo.
izahay mpanentana ara-pahasalamana ato anatin'ny fokotany 20 ambony vohitry mananjary dia manao izao fanambarana izao. Izahay dia olona nanolo-tena hiasa ny sitrapo sy misy karama. Lavinay ankisy rano no anaovana anay fitaovana politika. Sy ekenay ny fahambaraka ny ase fanakorontanana saim-bahoaka ohatra ny ataony sefokotany sy levitrany ao Masinjo fikasana fanalana ase amperinasa. Lavinay ankisy rano no anaovana anay fitaovana politika ka mahatonga anay ho voahilikilika eo anivon'ny fokotany hiasanay amin'izao fotoana izao. Ampany fanambarana ny totosain'ireo agent communautaire ny mananjary izay miteraka disadisany antoerana ny fanesorana ireo ase sasany mitaky ny tsy hampiasana azy ireo fitaovana politika ireto ase ireto manoloan'izay. Dia manaitra anareo mpitompona andraikitra sy manam-pahefana isam-baratongana mba hizerenay ase 420 ato anatin'ny fokotany 20 eto amin'ny komina ambony vohitra mananjary. Sara ny mampafantatra ansika fa ny ase dia sy karamaina fa afaka manatanteraka ny asa amin'ny fotoana rehetra ilana azy na atoandro na alina. Ihany koa dia mbola afaka miara-miasa koa amin'ny projet na ONG tonga eto amin'ny tanàna. Afaka koa izahay antsoina na misy asa atao eny anivon'ny fokotany ihany koa. Raha misy fiofanana ihany koa dia afaka antsoina koa izahay. Tsy ivona, izy ireto no voamerany fahasalamana ary manentana mikasika ny fahasalamana. Fa efa tafapetraka amin'izao fotoana ny dinam-paritra ao amin'ny faritra Moronmania adina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny Antoerana ankehitriny natao ihany koa izany ho fanomezan-tana ireo mpitandro ny filaminana any Antoerana na izany na tsy izany mbola misy ny dingana arahana amin'ny fametrahana io dinam-paritra io araka ny tokony ho izy. Mitaky fiarah-miasa sy fanomezan-tanana avy amin'ny rehetra ny fametrahana ny fandriam-pahalemana indrindra amin'ny fanomezana vaovao. Napetraka any amin'ny faritra Moronmania amin'izao fotoana ny dinam-paritra ary efa misy ny dingana arahina amin'ny fametrahana izany. Misy ny dinam-paritra izay efa nomologen'ny fitsarana anisan'ny atao hoe fampandraisana andraikitra ny fokon'olona moa ny dinam-paritra. Amin'izao fotoana izao zany tsika dia eo andalan'ny fanotana, izany hoe misy dingana arahana atota ho boky aloha ho ananan'ny mpisehatra rehetrarehetra izay no vinavinaina ho 200 isany zany no atota ka io fanotana azy io dia iarahana amin'ny tafo miahavo. Dia rehefa vita ny fanotana dia manao fifidianana ny komity mpanatanteraka ny dina dia miroso amin'ny fanofanana izay vao afaka miasa ilay komity mpanatanteraka ny dina. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra, misy ny fidinana ifotony izay nataon'ny minisitra tompon'andraikitra, ka misy araka izany ny fionana tamin'ireo tompon'andraikitra eo anivony ny organisation mixte de conception na ny OMC sy ireo tompon'andraikitra rehetra eny amin'ny faritra. Napetraka tany amin'ny faritra ihany koa nandritra ny fidinana ifotony izay nataon'ny ministra ny fiarovam-pirenena, ny lehibe ny ZDS na ny zone de défense et de sécurité. Fa ny ona sy ny ny olana vahoaka atao amin'ny distrika ny maro antsetra ny filoha-hevitry ny antenimera do olona misana ny tapany avaratry ny nosy ny olany fananantany no tena maro any Antoerana rany fanazavana. Olana maro no sedran'ny ponina ao anatin'ny distrika ny maro antsetriny amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny faharatsiany lalana mihazo any Antoerana, nampikaikaka azy ireo ihany koa ny mahakasika ny vidin'ny vokatra vanily. Sarotra ny ahafantarana ireo olana ireo raha tsy misy ny fionana mivantana amin'ny vahoaka eny fotony. Raha ny nambarany filoha-hevitry ny antenimiran-doolona misahana ny tapana avaratry ny nosy. Isan'ny olana goavana any Antoerana amin'izao fotoana izao ny lafy ny fananantany araka ny fantatra nandritra ny fionana tamin'ny vahoaka. Maha vahoaka tatsaha ny aty amin'ny faritra maro antsetra anisany zavatra tadiavin'ny tantsaha sy irin'ny tantsaha ny isen'ny vidim-bokatra maro toerana zany satria igny fidiram-bolany isan'andro ka dia sarom-piaro amin'ny resaka vidim-bokatra zegny zany izy. Faharoa magnaraka an'izay ny amin'ny lafin'ny fahasalamana, toerana sarodalana enclavé ilazana ny maro antsetra. Nohon' zany sarotra ny hitondrasana andreo marary mandeha ivelan'ny maro antsetra. Agnisan'ny zavatra tadiavin'ny vahoaka nandritry ny ring fionan'ny ring zany
ny isen'ny hôpitaly magnara-penitra zany ny fatelo a magnaraka an'izay a ny olan'ny aditany mazava be fa de be da be ny olan'ny aditany a eto amin'ity district numéro 7 ty hanao ny tatitra eo anivon'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement tany oloolona aoriana izao fiainana izao raha ny fanazavana dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatiny maresaka iraisan'ny pirenena heritoana taorian'ny verenandro taliban teo amin'ny fitondrana tafiakatra 7 isanjato ny tany fahantrano Afghanistan amin'izao fotoana izao raha toka 2 isanjato zany tamin'ny heritoana manoloana io misy ireo fianakaviana ny voatery mivarojanaka ary manery ireo zanany vavy anambady fianakaviana manodidina ny 700 isa no miaina anaty fahantrana lalina ao Kabul noho ny fahasahiranana misy eo amin'ny firenena maro ireo ray aman-dreny no voatery mivaly zanaka tahaka ny Fatima izay nivarotra ny iray tamin'ireo zanany telo vavy noho ny anohanana sy fahasahiranana nahazo azy no antony tsy maintsy namarotany ny zanany vavy hoy ny fanazavana telo taona ny zanany vavy izao namidy izao ny zanany izay namidy tamin'ny vidiny 7,000 na manodidina ny 7 tapitrisa ariary eo tsy nanana safidy aho hoy ny vadiny Fatima fa tsy nisy hoanina izahay ary aleoko mahita ny zanako vavy velona toy izay matin'ny anohanana izay no antony namarotako azy hoy ity raim-pianakaviana iray ity toy ireo raim-pianakaviana maro anisan'ny very asa nandritra ny fitondrana ireo taliban ity raim-pianakaviana ity betsaka ireo very asa indrindra ireo ny asa tena maro no namoy fote amontena noho ny tsy fisina sy noho ny anohanana hoy ny fanazavan'ny mpiandraikitra ny tanàna tsy lavitra misy ny Fatima no misy ny fianakaviana iray hafa ihany koa mikasa ny varotra ny zanam-vavy ary anery azy zanambady olona manakataony hoe izy ireo tsy manana fahefana hikarakara ny fitsaboana ny zanany izay manana fahasembanana intsony ity rem-pianakaviana ity raha ny fanazavana ka voatery tsy maintsy hivarotra ny zanam-vavy iray hafa ity zanam-vavy ity izay 7 taona any Afghanistan efa atry ny ela no nisy ny fanambadiana ankaterena araka ny tatitra nataony UNICEF tamin'ny taona 2014 efa polisan-jato ny vehivavy afgana no tratry ny fanambadiana aloloatra na izany azy nitombo ity fomba fanao ity tao anatiny izay heritaona niverenan'ny taliban teo amin'ny fitondrana izay dia izay ihany koa tonokolasia tomboky vavy no entina mamanana ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrana ny fanarao izany hatramin'ny farany rahampitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo hatrany veloma tompoko De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.